nodiny ianao ohatry naseho anao tamin'ny anina teto ahany tamin'ny tany an-trano de tsy hita le izy alony de le tsy hita io zany aloha hoe miala tsiny miala fondro fa lasa ity zany zao ny akanjo anaovako Gino moa zany manohana ny fandaharana de Orange Madagascar ary ny de toy izy hoe Premier Plus ay de aseho aloha ty fa za mbola andeha hamindra tomobile mahafinaritra foana le retsy mampiseho an'le izy Olivao ay ny sasa ty makaty any Oliva ano ny antony tsy miankina amiko any mba mafina eny de ny sasany anao ay Larissa Riavana dia manao curana banane ity zany azo anaovana kilalao telo be debe voici daholo mila le banane voici le régime changement de régime moa zany tsy inona ny akondrony tsy miova indrindra ny ity lafitra iray amin'ny akondro ray reny any zay fa dia aseho le izy satria mahafinaritra ny olona fotsiny mba mijery tena vokatra ny akondro rakoto zany akondro amorony dobo izy ity ny dobo dia natsangany dadabe anay efa tompon'ny tany zany de izy nanamboatra ny dobo satria loharano androana ny zava-maniry teny tanimbary sy ny teny amin'ny fambolena legioma ambosaky de manomboka any amin'ny volana avril no matoy ny reny akondro miditra ririnina de ny tombony amin'ny akondro amoron-dobo aty Antananarivo zany dia mateza apotiny izy azahoany nofo de rehefa aveo izy rehefa alaina de atao miantona andavarangana ohatrany anazy ho avokako ao anatin'ny Facebook any namana mpakafy amin'ny ty voninkazo sy ty zava-maniry mateza ampiantonana koa izy raha tsy ahotrika de rehefa mihinana zany ohatra tsika le hitondrako reny de mandritra ny tapabolana ny fimasahan'ny reny akondro zany de mahazo daholo ny ray aman-dreny any ambany ny anabaviny ray ary ambony Larissa eny Anjanahary ry Lemeka avy any Amazanga ary Madame Olivana Botsira ary ny mpanao gazetinao conférence de presse na iny hoe bojo eny zay atreo any afa de ozaraina tompoko ny akondro ny pieno izy moa le rangalemire ny tsy mamaly mitsy teknisiana fa sahirana manao ke eo izy lesy le mirina tsy mitovy misy za moa tosy fadrela orevoro tsara dia nambasitra zay lesy le rangalepira lavaorina peotra manandafy iny le atao mitsika papalora elabe mitsy papalora fa tonga ambavany ainy be ka fa le riny teo any tamatavy de io body vavolombelona ok mahazo maka le mantamanta sy ngeza amizay ianao eny ara de zay fa tiazana kisaka fiarako ty aloha ty ka ity angeny solon'le t-shirt Gino ny anahy ty zany ataoko miantony toatran'izao de tonga de mba ohatran'zy ao lesy ry setra le pandeha tonga teto iny ary izy le tovavy nandovo vola tamin'ny resaka 30 secondes iny izy nariny tsy tadidianareo teto le teny izy tovavy nanao vahiny fa 30 secondes fotsiny izy nyteny izy nandovo vola finaritra fa izy mbola nandefa côté eny ary anosy anara Madakano anosy miaraba namana Francis tsy mety resaka barea itsy ny barea dia zany moa zany anisan'ny vaovao ngeza-be zao zany fa miarabantsika rehetrarehetra na dia somary ratsiratsy torimaso ny tena tamin'ny alina reraka mihitsy tsy ampy torimaso maro samihafa de ny barea omaly no nanao fanambarana ny tompona andraikitra fa dia vita 100 ny kianjan'ny barea etsy Mahamasina kianjan'ny barea zay azo lazaina fa ekeny ny FIFA ary manara-penitra de manara-penitra tokoa raha ny fanambarana nataon'ny FIFA sy ny fitsirihana nataon'ny avy eo anivon'ny CAF teo amin'ny toerana io andro vitsivitsy na volana vitsivitsy melohan'izao angamba zay dia isy ny fitokanana tsy fantatro ndray koa ny fampiasana an'le teny malagasy hoe rehefa maninana izy no atao hoe fitokanana de rehefa maninana izy no atao hoe fanokanana fa amin'ny alarobia zao zay match iaonan'ny Madagascar sy Benin lakamisy ny premier deux amin'ny lakamisy zany le izy amin'ny lakamisy 2 septembre amin'ny lakamisy faharoa ny volana septembre ho avy zao amin'ny herinandro any no anaovana an'izay lalao fanitsanana zay santatra mavarano izy io satria arivariva le match no atao fa manomboka amin'ny 2 tolakandro de izy fampisehoana maro samihafa ho tafiditra ao anatin'le hoe fitokanana na fanokanana
anio kianjany bare io zay hisy artiste vraky be ho avy ao ry Jerry Marcos, ho avy ao ry Naël, ho avy ao ry Bruno Gino Bruno DJ, ho avy ao ry Black Nadia, ho avy ao ry Tsady fa misy 100 izy ao. De amin'ny folo ora maraina manomboka mivoany vavady, fa ity tena zava-dehibe, tsy misy vidim-pidirana amin'io, tsy mandoa vidim-pidirana fa alaina ao Mahamasina ny karatra fidirana maimaim-poana, ary tsy maintsy mitondra karapanondro. Zay olona andeha haka an'ilay karapanondro de alay karatra fidirana de mila mitondra karapanondro, ary raha ohatra ka misy zazakely tsy ampy taona de tsy maintsy hoentina le zazakely tsy ampy taona io hisoratra amin'ilay olon-dehibe zay manana karapanondro. Averiko indray mandeha, raha misy zazakely tsy ampy taona hoentinareo hijery baolina de hoentina amin'io andro io lay zazakely tsy ampy taona miaraka amin'ilay olon-dehibe manana karapanondro zay haka n'ilay karatra fidirana, misy karatra maromaro izy zay alaina etsy Mahamasina etsy. Efa nisy mifanambarana hoe tokony ho any amin'ny fokotany no zaraina izy, tsy any amin'ny fokotany no zaraina ilay karatra fidirana fa eny Mahamasina. Zay maimaim-poana. Averiko indray mandeha. Misy antony manokana ve nahatonga an'izy io maimaim-poana? Nisy antony manokana satria fitokanana izy io fetim-bahoaka. Noho izany atao mba hahatongavany daholo be ao anatiny ao. Hatramin'izay aloha tsika zatra ny hoe 3,4 nisan'ny olona mijery ao, satria 23 000 24 000 teo ny kapasité ny Mahamasina teo aloha. Kapasité finale mihitsy zay. Fa am'izao izy efatra alina 40 000 mahery kely. Na dia nanenjika azahoany zareo hoe 40 700 no tokony nenjehina tamin'ny isan'ny seza zay tokony hatafidirana olona tao amin'ny kianja be Mahamasina, de tsy tratra le izy fa 40 240 angamby zay 260 ny ampirapolo indray zany le izy afaka maly. De ny antony mahatonga zay ohatra ny teo ambanin'ny écran tsy azo asiana olona no norme ny FIFA daholo zay rehetra zay, teo ambanin'ny tozao tsy azo asiana seza de voatery tsy maintsy nasorana le izy de zay mahatonga le izy 40 260 ka maimaim-poana le izy satria fitokanana io tsy le match akory mahamaimaimpona azy fa le fitokanana. Kanefa naizana zany tsy hoe avoaka akory le olona manatrika le fitokanana de aveo anomboka am'izay match de miditra zay le mandoa vola, tsy zay le izy ka, fa ianareo zay manatrika ao na isika zay anatrika ao tsy fantatrao na ho avy any na tsy ho avy any satria mbola misy antondra raha atao ihany koa any ampianaran'ny ankizy, de ho an'izay anatrika ao de amin'ny folo ora maraina manomboka mivoany vavahady, isy vavahady lehibe anakefatra ampidirana olona ao. Ary ireo vavahady lehibe ireo de migodana tokoa mba hialana amin'ny fifanosehana mety hisy eo sanatriavina eny am-bavahady. Ary ny zavatra fantatra de hoe rehefa misokatra sy ohatra misy vavahady 10 raha tsy diso ny fivoahana, raha ohatra ka mirava amin'ny baolina 10 minitra de tokony efa tafavoaka daholo ny olona tao anatin'ilay kianja barea, tokony eo amin'ny 10 minitra mahery kely eo de efa tafavoaka daholo ny olona rehetrarehetra. Zany hoe mety azontsika tsaina am'izay ngamba le mijery sary tsika mijery mondial, mijery baolina any ivelany any, ohatry ny tena 10 minitra alohany anomboany baolina ohatrany zara fa misy enina francisa vavahady enina le vavahady ay fa tsy folo le izy zany vavahady fivoahana io zany fa ny vavahady fidirana anakefatra raha tsy diso amin'io alakamisy io. Marobe moa zany ny zavatra metikodina manodidina zay fa de zay ny fanampim-baovao azoko mena, zay no henoko tamin'ny radio, zay no hitako tamin'ny télé, de miandry tsika hoe anao ahoana ny fandraisan'ny olona ny ity kianja vaovao any Barea ity, kianja Barea zay handraisana ny match ny Benin sy Madagascar amin'ny ny leran'le match amin'ny firy. Ny match zany de FIFA zany iny datany iny oran'ny FIFA fa tsy hoe orantsika. Oran'ny FIFA amin'ny firy moa zany le amin'ny fito ora aty Madagasikara amin'ny firy GMT moa zany. Amin'ny fito amin'ny efatra ora 16 heures GMT zany le izy zay mahatonga an'le izy amin'ny fito ora eto Madagasikara ny anatotosana an'ilay lalao eo amin'ny écurie Benin sy ny Barea ny Madagasikara. Io moa zany somary marina ihany fa mahatonga an'io lera io apetrapetraky ny FIFA toy zay de anoany amin'le mpanohana an'le fandaharana ny anton'io satria isy fangarana sary de misy dokam-barotra mandeha télé io resaka io de isy olona mpijery any ambadika any de amin'ny ora io zany metimety kokoa amin'ny fidiram-bolan'ny FIFA de amin'io no atao le baolina ka izy io efa nifanarahana amina coopérative na taxi be maromaro ihany koa vitsivitsy ohatrany saikiny rehetra mihitsy mialatsiny ampiasako le terme eo réquisition zay ngamba ohatrany fifanarahana zay miresandro zareo mantsy zay le izy fa rehefa tena atao le izy zany de efa misy baiko fa tsy fiangaviana hoe tsy maintsy miasa aloha ianareo amin'io andro miasa mandrapahafitany miandrapatapitry ny olona vao Mahamasina mahazo mampiditra telefona ve raha vao réquisitionné manko tajanona ny appel ny taxi mety hoe tsy zay le izy tsy teny zay mivantana le terme fa hoe fifanarahana no nampiasaina
fa mety miaro ihany any ambadika any tsy maintsy miasa kosa ianareo olona ody any andorano fotsy ody any vato ve jery baolina mamasina dia ahoana ny fomba andehanany amin'izany raha tsy miasa amin'ny bus ny vato fa ohatrany teny zareo hoe hiasa hatramin'ny 7 ora alina amin'ny 7 eny mbola vao manomboka mirava ny baolina amin'ny 7 zany ka tsy ao vao tena hoe raharaha izy satria mety tokony hoe afaka miasa hatramin'ny 10 alina nga hoe eny efa mety hoe amin'ny 7 angamba izy mandeha mody any de mitondra olona fa de eritreretana fa vahoaka be io na de ao anatin'ny andro fiasana za satria de andro fiasana ihany tokoa fa tsy andraisaka rama io faharoan'ny volana septambra io ny mpianatra moa zany zao vakansy mpianatra na izany zany aza betsaka ihany ny olona zay meritreritra hoe misy olana kely amin'ny fandaharam-potoana satria andro tena fisokafana io lakamisy raha teo tsena mahamasina de tsy aizy fandaminana amin'ny andro atoandro amin'ny atoandro satria amin'ny 10 ora maraina de efa misokatra ny vavady anaiky zany mivarotra mamasina zay baolina nareo any tsy varotana io izy mahay vava any amin'ny olona verinao fanana hoana le nasorana le mpivarotra tato ambany tato vava homana po mieritreritra zay mihitsy io zany de mba hanentanana antsika malagasy zavatra efa voaresaka teto ihany tamin'ny omaly nahoana fandraisanao an'izany ekipa pirenena barea izany ankehitriny na inona fifanolanana misy ao aminareo mpakafy an'izay Erika Rabesandratana sy zay Nicolas Dupouy ihany ny ekipa malagasy no jerena ny hampisondrotra ny voninahy pirenena no jerena ary ny hahafantarana zao tontolo zao atsika no jerena eto ampiaino rivotra mihitsy hoe ny hevitrareo amin'ny resakareo ekipa vosikajy andrafitra ny Barea Madagasikara io mpilalao zany teknika zany nefa nomeko ny ekipa zany ny joueur ny mpilalao zany fa tsy ny ekipa ny anahy fa nomeko ny hevitra de mafisiko amin'ny olona ihany hoe nomena le liste reny liste reny zao ny fampianarana ny olona hijery sy fampianarana ny olona ankafy ao anatin'ny fametrahana ny andraikitra eo amin'ireo zay efa voasafidy fa hifidy ny olona rehetra andrafitra ny ekipa pirenena de apetrako amin'ny hoe na sobakaka sy apondra sy lalitra aza natao ekipa pirenena ny kitra za manohana foana zako tsy manakana iresaka zay ny fanantenana de apetraka ohatrahako zany rehefa mijery ny ekipatsika io sy ny hoe fanovana teknika nataony Erika Rabesandratana amin'ny entraînement ny fizika ny consigne amin'ny hoe aza la ny andro be any amin'ny selfie sy ny frime aloha amin'ny fotoana ny regroupement sy ny asa fa miconcentre tsy manakana ny fisokafan'ny mpilalao amin'ny réseaux sociaux Erika Rabesandratana ary Erika Rabesandratana mapita ny traika efa azo ny tany Miami tsy tany Tamatavy tany États-Unis sy tao amin'ny Paris Saint-Germain zay mbola ao izy hatramin'izao de manatena isika manatena tsy midika hoe tena tonga de tsy maintsy restika io fa raha mifanena amin'ny Béninois indray on va vous manger tout cru ataoko an'izay indray ny Béninois fa zano anisany miteny hoe mandrafitra tsika de manangana tsika de mbola manohy asa isika eritreretiko hoe tsara raha lasa any amin'ny coupe du monde tsika amin'ity asa be miandry amin'ny matsa efatra fa zahako tsy kivy raha tsy lasa coupe du monde tsika raha hitako fa efa tena manao ny asa tokony atao ny mpanazatra sy ny mpanao baolina sy ny mpanohana eo de miteny zavatra ohatran'izao ho atsika rehetra mpanohana hevitro zay azonareo atao mihitsy ny mandray an'izay ary azonareo atao no miteny hoe rehefa tsy andresy kosa moa ohatra resaka hoe jeux olympiques hoe rehefa tsy aka médaille de tsy tokony makany Japon hevitro ny asa satria zao zako raha fantatrareo ny tena mpanaraka club amina resaka baolina kitra mahafantatra ny asa any ambadika satria efa nitatana club ana foty ary mahafantatra ny resaka vestiaire amin'ny ekipa pirenena sy ny fitantanana ny ekipa pirenena sy ny toerana mamay be misy ny Erika Rabesandratana de hoy aho hoe alahoery re Erika Rabesandratana sy ry zalahy misy zao eo azony tononona ane i Berajo i Théodin tsy fantatra rehefa salamina tsy i Cardi Moro Cardi i Ajorka eritreritra be de be fa côté teknika le izy zany hoe reo ihany tsy niova ny mpilalao natsony ny mpanazatra teo aloha sy ny mpanazatra vaovao tsy niova tena tsy nisy niova mihitsy juste fotsiny hoe Hery Bastian naverina zany ao anatiny fa any amin'ny resaka teknika no misy fikitiana hoe inona ny zavatra netiny inona zavatra netiny hoentiny vaovao mety ny mpanazatra vaovao anatsarana ny hoe teto ny nataony teo aloha raha nanao an'izao teto mety nisy vokatra tsaratsara ho hita tamin'iny fotoana iny de izay zavatra zay no hitako hoe ho ataon'ny mpanazatra vaovao amin'izao zany hitondra an'ilay hoe tena mialatsiny fa tsy maintsy zay ny tenenana azy retouche teknika ny mpanazatra zany amin'ireo bandy reo sady zao kombatany io jerena reo
Mitohy hatrany ny fanomezana vokatra vaovao avy amin'ny Itel. Tonga izao ny smartphone Itel P37, efa 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, ary efa 4G de réseau, ny écran WaterDrop 6,82 pouces sy ny batterie 5000 mAh dia manome anao filaminana tanteraka amin'ny fampiasana azy. Dahoala anjifa izany eny amin'ireo revendeur Itel manerana ny nosy. Misy fanomezana maro be ho zaraina ho an'ireo rehetra mividy Itel P37. Itel, enjoy better life. Ahoana tsara hoe mahazo finday eno eo eno eo ao amin'ny Société Générale Madagascar no misy an'izany miaraka amin'ny tolotra vaovao soafone tolotra fampindramam-bola izay ahafahanao mividy smartphone Infinix. Tsy vitan'izany misy appli SG Connect sy eka avy hatrany findainao ahafahanao manaraka ny comptenao na manao virement ihany koa ohatra. Koa aza miandry tsony manatonaingana ny maso Société Générale Madagascar akaiky anao indrindra azoanao eno eo ny smartphone Infinix Hot 10i. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tilo karazany telo Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino! Salama e! Antsika monina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra hanomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra 2024 ny fanisana ny trano. Ho avy anatina ny tokantranonao ireo mpanisa na agent recenseur hanao fanadihadiana mikasika ny trano fonenanao. Ilaina izany mba ahazoana totanisa vaovao mikasika ireo trano miorina eto Antananarivo sy hanatsarana ny fitantanana ny tanàna ary ny fiainam-ponina. Rehefa voaray avokoa ireo filazana avy aminao dia mariny tsara izay rehetra voaray an-tsoratra ao anatin'ny fiche de recensement alohany anaovanao siny izany. Isaorana sahady ianao fandraisanao ireo mpanao fanisana izay manao fanamiana, tondra batry ary mandeha tsororo. Raha misy fanontaniana, misy tompon'andraikitra maly anao ihany koa en bran fokontany. Tandremo, tsy misy fitakiana vola ny fanaovana fanisana. Fanisana trano raiky amin'ny 20 tetika asa tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra. Le cousin qui dévore tout. La nièce, allergique à tout. Non merci, je suis allergique. L'oncle qui a des gaz. Le pote qui finit tout le Coca-Cola. On en connaît tous au moins, mais les repas ne seraient pas les mêmes sans eux. Coca-Cola et repas, ensemble, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Paona koa ty le ty e. Tsy nakandroany mama. Hey, allô? Dorko. Ondeo mama. Fa olana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharanitana. Dorko, hitanao eny am-pivarotra mahazatra anao. Aina pobary amin'ny endriny vaovao fa maninona arany tsara be le goûter vita amin'ny vary misy chocolat be vitamine sy calcium maro fer mampatsiro synergie aina pobary vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Tonga fidiran'ny mpianatra! Ny folo aogositra hatramin'ny 9 septambra dia milamina fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Cosmos. Fihenam-bidy hatramin'ny 900 no hitanao manerana amin'ny magazay. Ankoatr'izay dia ararotiny tolotra zéro dépôt miaraka amin'ny crédit Cosmos mirindra. Afaka mandotsy kelikely hatramin'ny 30 volana ianao. Eny amin'ny magazay Cosmos ary ny fotoana e! Cosmos, votre partenaire de confiance. Menai anao ny fiovana Baobab plus anome anao ny hazavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka hisargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39
Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny orinasa Star ny faritra Boeny ary ny commune Mahajanga dia manolotra ho anao Tournée Star Janga 2021 la destination familiale. Ny fafito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo aogositra izao ao Mahajanga ny atoandro ny plage Grand Pavois. Animation sy Kilao Gino izay azahoana loka isan-karazany. Ny ariva kosa eny amin'ny village touristique. Ny zoma concours bras de fer arahina spectacle miaraka amin'ny Stéphanie. Ny asabotsy concours danse Gino arahina fampisehoana miaraka amin'ny Wendy Catalina. Ny alahady kosa course au viva ny maraina ary ny ariva concours de chant arahina spectacle miaraka amin'ny Samuel. Isanandro dia misy restaurant kermesse sy karazana animation etan'ny Baron Teg, CMC, DJ Eloi. Tsy misy vidibidirana fa voafetra ny toerana. Consommation obligatoire. Ajaina hatrany ny fepetra-ara-pahasalamana. À nos contrôles, équipe Pélican en position, équipement préparé à l'affrontement. Yanoko, atram-pastona ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Pélican. Pélican dia fitaovam-pianarana avolenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandrainao. Tonga avy anganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Bonbon JB, Céline Namlai Befon, Tena Famits. Bonbon Opéra, j'allais tire malefa cantinao, Miss Savdianan, Genoun, Voinzna Café Noir. Choc Masak Njay, Bonbon Vovo, Amlet tire Tena Manduna B, Miss Tire Votsar Makijan, Navo Madir Sisakai, Kaon, Masak Sets Masak, Arpecto, Light Simis Vinam Noitsun, Mapafana Nyanj Magatik, Armapangatitsik Nyanj Mafan, Anjamone de Watsno et Tikbe Bonbon JB. JB, ainavao isanandro. Bonbon JB, Céline Namlai Befon, Tena Famits. Bonbon Opéra, j'allais tire malefa cantinao, Miss Savdianan, Genoun, Voinzna Café Noir. Choc Masak Njay, Bonbon Vovo, Amlet tire Tena Manduna B, Miss Tire Votsar Makijan, Navo Madir Sisakai, Kaon, Masak Sets Masak, Arpecto, Light Simis Vinam Noitsun, Mapafana Nyanj Magatik, Armapangatitsik Nyanj Mafan, Anjamone de Watsno et Tikbe Bonbon JB. JB, ainavao isanandro. Un petit fidiram pianats ty, bic dia manome fahafapo anao hatrany. Mividiana paquet crayon de couleur Bic Kids Sarai, miaraka amin'ny paquet feutre Bic Kids Visarai, dia azo stylo Bic Cristal T ianao. Izany dia ho hitanao eny amin'ny pavillon Analakely, numéro 757, 758, 763, 772, 777, 778, 782, 783, 798, 800, 806. Fitaovana tsara kalitao sy maharitra. Azo misalasala miaraka amin'ny Bic. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Miam miam, 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 miam miam. Si votre bouche avait un cœur, voilà ce qu'elle vous aurait dit en découvrant la nouvelle mini crunch de KFC. Un mini burger au filet de poulet tendre et savoureux à apprécier à 12 000 arrières. Mini crunch, laissez parler votre bouche. Un mini crunch de KFC à 12 000 arrières. À KFC accordé, ou t'en as votre fond. Nifa undiazana, sinifa haizana, nifa menjehana, ufa pandusuana, fandusuna maharicha, karito tena la facha, yara kamna upisana, dusina tauandecha. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Efa valo roapolo volana ho izao ka hatramin'ny 4 septembre manasanao hitsidika ny destockage lehibe izay ahitanao fihenam-bidy hatramin'ny 5,7 meuble, réfrigérateur, congélateur, téléviseur, rice cooker ary entana maro hafa ihany koa. Asadino ary destockage lehibe eny amin'ny centre commercial Yarivo Andranimena enceinte leader press ampitan'ny ambassade américaine ny 20 août ka hatramin'ny 4 septembre manomboka ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Shell no azo antoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy. Fotoana izao ijerenanao Vegas ao amin'ny Bouquet Canal Plus. Katroka tsara ny amin'ny 7 ora eto amin'ny heure DJ 9:40 tepoka 9 tonga somatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika.
manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny ty maraina ny 4 aogositra 2024 ity. Eo amin'ny pejin'ny politika sy ny andraiky amin'ny fitanterana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao ty maraina ity. Kasaina hosokafana ny volana Oktobra ho avy izao zany ny sistan'ny Madagasikara saingy miankina amin'ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 any amin'ny firenen-kafa izay no isan'ny FDB anankiray nivohitra nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny Repoblika sy ny delegasionna malagasy tarehiny tany Frantsa tany zay tafiditra indrindra ao anatin'le fihaonam-be amin'ny EREF azafady omaly izany resaka izany no nivohitra tany Paris tany. Fa makasika an'izay dian'ny filohan'ny Repoblika any i Paris zay ihany dia raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany iona amin'ny filohan'ny Repoblika Frantsay Andriamatoa Macron ny filoham-pirenena malagasy raha hampitso any Paris any. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly zareo teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana tapakara fa dia tam'izany no nanambarany Rakoto Vololona ery Helikanto azafady zay talemisahana ny fandaharam-pibeazana sy ny fikarohana ara-pedagojika ao tao amin'ny Brown natotosana an'izany valandresaka ho an'ny mpanao gazety zany fa dia ho ampiarina manomboka amin'ny taom-pianarana 2022 ity ny fanabeazana vaovao zany fandaharam-pianarana vaovao zay ahitana an'ireo taranja toy ny Haikanto, ny TIC-E sy ny SES ary ny fanabeazana olom-pirenena vanina ny tanjona dia mba hahatonga ireo zaza malagasy hafeny haitao rehetra ary indrindra famerenana ny fahalalam-pomba amin'ireo zaza malagasy ireo. Ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy famaranana no isitraka izao fandaharam-panabeazana vaovao izao. Sekoly misa 900 sy 200 miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao anatin'ny fari-piadidiam-pianarana 12 no isantatra voalohany ity fandaharam-panabeazana vaovao ity. Ijanona eo amin'ny pejin'ny fampianarana izay hatrany itsika ny ravina ny olana zay ngambaro no azo anambarana ny toetra raha any antsaranana any makasika an'ireo fitsarana ny fanadinana baccalauréat zay tsy mety nataon'ireo mpitsara satria tsy voalo ny tambo-karaman'izy ireo ny taona 2024. Nanolotra vola 20 tapitrisa ariary ny eo anivon'ny faritra raha 400 tapitrisa ariary kosa ny eo anivon'ny commune antsaranana arotsaka ao hanapina an'ireo karama tsy voaloha zany tambitamby karama 2022 ireo ary dia iverina itsara ny fanadinana baccalauréat zany ireo mpitsara amin'izany manomboka amin'ity andro anio ity. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena saingy mialohan'ny tena lalao eny an-kianja aloha dia ny Kondo maly zareo teo anivon'ny CAF, ny FIFA, ny FMF, ny EMO makasika indrindra ny manodidina ny fitandrona ny filaminana amin'ny lalao ny Barea-ny Madagasikara sy ny écurie ny Benin zay ho totosaina ny 2 septambra ho avy izao. Tamin'izany no nivoaka fa dia entitra ny fitandrona ny filaminana amin'ny fotoana io isokatra amin'ny 10 ora ny vavady ary maromaro ny fandaharam-potoana amin'izany satria dia fantatra moa fa amin'io andro ny 2 septambra io ihany koa no anatotosana ny fanokanana ity kianjabe ny Mahamasina ity zay niova anarana io kianjan'ny Barea zany manomboka amin'ny 3 ora sy 10 minitra ny lalona-panokanana ary farana amin'ny 5 ora sasany. Araka ny efa fantatra moa dia tsy hisy ny fidirana zany io maimaim-poana ny fidirana amin'ny kianjabe ny Mahamasina fa izy ny fangalana ny tapakila manomboka ny 20 ny volana Aogositra izao ka hatramin'ny 1 ny volana Aogositra izao ka ny olom-pirenena rehetra zay tonga akan'izany tapakila zany dia mila mitondra kara-panondro-pirenena ary olona iray tapakila iray hoentitra tanteraka ny fitsirihana ny fandaminana amin'ny fampidirana olona eo amin'izany kianjabe ny Mahamasina izany. Aorian'ny lalao moa dia isy ny fandefasana afomanga lehibe ho mariky ny fitokanana izany kianja vaovao ny Barea etsy Mahamasina izany.
fa hiditra tanteraka amin'ny fanatanjahantena eny an-kanja eny isika hiditra amin'ny andro faharoa ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava le Topel top 20 amin'ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kanja be ny Maki etsy Androtapelaka ka hikatroka amin'izany amin'ny 6 ora ny FTM eo amin'ny USEC Cheminot amin'ny 1 ora ny 3 FAI ifampikatroka amin'ny USA amin'ny 2 ora ny TFA eo amin'ny FTA ary amin'ny 3 ora Uskara eo amin'ny SCB Besarety. Ankasitrahako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity le mec no tetsy amin'ny lafiny teknika mandeaka marandriana aby kosa no nanolotra sy nanomana ny fampahalalam-baovao antsika mametraka ny mandra-piresaka tompoko lasy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao Koty mateza ritina moa zany ny resaka hoe baolina fa ny ahy moa zany ny hevitra omeko foana amin'ny fizarana resaka traikefa amina mpijery zako mahafinaritra foana ny mitantara hoe efa nisy fotoana niaraka tamin'ny faneva tany ivelany de ny zavatra natao de nijery ny expérience na vestiaire mijery ny expérience ny firavan'ny baolina mijery ny expérience ny fidiran'ny mpijery ary le nazavaiko tamin'ny maleo misy ny ultra mpijery zany hoe jalamboto mihitsy izy mandeha mijery fa ny fikarakarana no efa mametraka azy amin'ny ilany avaratra matetika ao anatin'ny stade anankiray tamin'ny fitokanana ny kianjany Dessine le any Lyon ilalaovan'ny Olympique Lyonnais amizao zay mazaka enin'alina moa zany ny any de nivoraka mihitsy ny loha niditra satria zato ny isan'ny vavaravarana amin'izay le stade zay tsy mena amin'ny tamin'izany ny endriky ny antsika io de alaina ny traikefa de mbazaraina sy tataraina tsy maintsy fitaizana tena ny tsirairay miaraka amin'ny farahana mitaiza amina club de supporter ary ny fienona tanteraka ny toromarika avy amin'ireo zay mitarika no ahatsara ny fomba anoanana sy hijerenany baolina ny fomba anoanana any amboalohany aloha de ity fanoanana ara-tsaina faharoa azo atao no miresaka sy mitsikera sy sisa tsisy olana loatra zany fa zany tokony tsy manakana antsika tsy andeha tena anoana hatramin'ny farany mihitsy fa tsy miandrikendritohana le ekipa akory any an-tsaina io ary hitako eo ary zany Nicolas Dupifosy nasorona hitantsika eo ary zany tsika nge mety ho resiny Benin telo no tsy misy zany tiako tenena anatin' zany am'le fotoana niarahana tamin'ireo le manana traikefa ohatran'ny Yanissé ry Debakely ry Faneva ry Bolida zany tany ivelany no nahitana hoe ny fomba hitondranany baolina de mizara roa tanteraka mihitsy misy ny mahafialam-boly azy de rehefa manomboka mipetraka indray izy eo amin'ny resaka hoe asa sady fiarovana ny club na hoe ny voninahitry ny firenena efa hafa mihitsy ny mokondoha any am'le mpilalao zay any amin'ny staff zay fa ny ety amintsika mpijery de za tena miteny ampatsorana atsika fa mba efa miezaka mihitsy le club de supporter atsika fa isika mbola tsy anisany tena avolenta amin'ny fahaizana manohana ekipa pirenena amin'ny serasera amin'ny arabe sy anaty kianja sady ny tsika raha rehefa tsy maresy l'ekipa de au pain na au jaune mbola mipetraka foana zany nizy resany Barea zay mantsy resany Godard zay de mafeo manko ireo zay manao an'izay fa misy ndray ny olona tena manohana mbola sahirana izy mitady n'ilay taimbava matanjaka hitenenana olo te manohana no izy le atao hoe ultra tena teneko anareo mihitsy hoe ny karamany dia ny roapatelo ny karama mihitsy ohatra zao tsika mahafantatra fa hoe any Lens zany anisan'ny tanàna tsy de manan-kareny zany raha ny Frantsa any Liverpool zany tanàna tsy de manan-kareny zany raha ny Angleterre fa ny olona mpakafia Liverpool zany extrême teneniko sara-panambadiana mihitsy anamafisako alizy fotsiny goty am'le resaka misy manontany be dehibe teo le hoe manao ahoana mety ho afy ny Barea entiny Rabesandratany io zavatra isy zavatra tsy azo hidivirana aloha dia ny mpanazatra tsy ampijoro bandy tsy amin'ny forme zay le zavatra tsy azo hidivirana amin'ny lalao io zany hoe ny tiako tenenina zany tsy maintsy bandy au top zay nge ny anton'le hoe efatrandro tsy zay ny anton'le hoe efatrandro fa zay mahatonga an'le hoe séjourné amin'ny FIFA ihany nanaovana fiomanana
ary mpilalao efa matanjaka avany amina championnat rehetrarehetra ihany ny tonga de avondrony eo zay le hoe match dans les jambes sa jambe dans les match match dans les jambes aka ohatra anakiraitsika efa hitantsika ao anatin'ny Facebook foana ny performance ny Ryan Ravelson any amin'ny Los Angeles Galaxy mandeha eo foana le izy zany hoe sera mahita baolina foana tsika mahita baolina foana tsika raha ny fotoanandreo groupement zany de mbola mafana tsara ny ranjany Ryan fantatritsika nefa ho ana manokana aloha zany raha mijery ny ekipany Bariatra am'izay Ryan no anisan'ny nahitako tsirony rehefa balopie mafinaritra satria ankehitriny ny baolina avolenta ohatrany hoe ny Angleterre Italie sy Frantsa vitsy ny Ronaldinho za tsy teny Lionel Messi sy Ronaldo mihitsy fa hoe vitsy ny Ronaldinho zany hoe artiste nefa performant ny nivelany kanja aloha tsiraray quoi Ryan zany tena za tena nahita ny lalaovan'ny dadany de nahita ny lalaovan'ny Ryan fa za moa zany miezaka mitady ny Sarina Ravelson satria tamin'ny Ryan mbola vao hoe nitiliana zany satria zay le resaka natao tamin'ny 2014 zany le hoe nitiliana zany de ilay maritra tamin'izany lera aloha mbola tsy kotiny mihitsy fa i Ravelson ny anisany efa voatonina satria raha tsy diso any lalao tany atsimon'ny Frantsa tany izy natany Corsa tany de hoe Ravelson de izy alty zany de hoe zanak Ravelson zanak Ravelson de le Ravelson dadany za tsy mahafantatra Ryan Pirakely ny dadany Pirakely ka zay le kely zay mihitsy maman Ryan zany lava io indrindra amin'ny fanontaniana za tsy mbola nahita mama zanak Pirakely zanak Pirakely izy Pirakely moa tsy zetsina lalan'ny Pirakely tsika lay namono ny baolina tamin'ny club maneona tamin'ny Swaziland tamin'izany fotoanandrony zany éliminatoire na CAN 92 ngamba izy ho an'izay matadidy zany tiako tenena zany hoe tsara ihany reny ny mpilalao oatra reny zany aloha zao za zany eto tsy miteny hoe tsy oatra reny mibandy eo fa tena tonga de mpilalao efa tonga de ao anatin'ny heriny no io avy eo de mandeha ho azy ny azo azy ny automatisme ino le niteneniko teo hoe misy fikitiana ara-teknika fotsiny ho ataon'ny mpanazatra fanamboarana ara-teknika ahoana ny fomba hirika aminona baolina raha reto sy reto ihany no ajoroko ahoana ny fomba andrafetana ny fiarovan-tena amin'ny lalao zay tanterahana amin'io 2 septambra io ny tsirin'ny fanantenana lehibe raha tsy diso Ryan Ravelson namono baolina tetsy Mahamasina tamin'ny fotoanany Ethiopia moa izy ary le baolina maty rehefa tena mijery Los Angeles Galaxy tsika de mahita ny atao hoe lucidité rehefa tena mandinika ny tsika ohatra hoe Robert Lewandowski rehefa jerenao baolina ataon'ny Lewandowski tsy hitanao hoe maninona sy ahoana fa balopé izy mahita no teneniny fa ny positionnement ny jery sy mianticiper ny baolina ho avy no tena fahaizan'ny bandy tueur zay ny aloha zany ny hitako mbola mangidy atao mbavako foana hoe tsy tueur tsika tany Thomasina fa efa vadika moa iny pejiny tsy hoe passéiste ho izy ny fiteny propagande fa tena ilaitsika foana ny mamisa visa ny antony nahatonga atsika lasakanina fa satria mbola vao mafana foana ne iny fa Eric Rabesandatana sy ny Baria am'izao angeka mivisione ny vidéo anankiroa telo nanaovantsika matsa inona marina moa zany tsy nahafatesany zalabaolina inona marina ny zavatra hoe zany rehetrarehetra zany mila jereny ohatr'izay ny hoe inona tsy ampy inona mihoatra Eric Rabesandrata mantsy tamin'ny anontaniana fa komaly hoe fantatra hoe ny Beninois de efa niteny hoe be dia be matsa nefa nojereko mahakasika ny Beninois nandritra ny tafatafan'ny fanaovana taminy te tsisy raka tetsy visioconférence so izy tendray any rehefa aveo kailo ty Eric efa eto tafatafan'ny fanaovana taminy Samuel Eto'o koa to avy amin'ny fanokanana aiza ohatrany hainao an'izay tsy ohatrany mbola tsy nanako aloha zay angamba zay fa iverena teny makasika ny fanokanana io olona ray tapakila ray de miteny an'lisany fa araky ny fampitam-baovao ofisialy misy polisy zandary avy ao amin'ny monaty manao fanamiana civil mandehandeha so mibizibizina billet any tonga de tapaky balita jerevy tsara zany zao ohatra mba porosihako mihitsy atsika le hoe mpitandro filaminana tsy mpikarakara sy ny sisy apio koa raha izahay mpanao lanonana sy ny izahay ao anatin'ny zavakanto sy isa amin'ny ankapobeny satria anisan'ny loha hevitra mipetraka zao amin'io ohatra amin'ny fotoana io zany zao resaka hoe masque manao resaka distanciation sociale manao efa tsy misy an'izay noho izany ahoana ny karatry ny mpanao vaksiny manao resaka teo tamin'izay teny an-dalana avy any an-tranonakaty de mifandraiky amin'ny loha hevitra rehetra foana moa ny zao efa niteny an'izay foana hoe za zao natao vaksiny miandry le vaksiny faharoa za io za kosa aloha raimbozy koa efa natao vaksiny teo misandra ny ankavanana de za zany tena miteny atsika mihitsy hoe za mety ho voan'le aretina raha hiditra izy fa efa vonona amin'ny vatako hiady aminy satria sady efa nanao vaksiny
Akoatran'izay teneko anareo manao karazana tambavimbavy reny ahako tongolo gasy sy sakamalao agnon za manana miampy manana edmon zako manana za manana tongolo oignon milona anaty vinaigre foana manana CV tsy manana zay tsy ananana kosa tenenina zay tsy ananana kosa aloha tenenina nefa zako nanao vaccine zao zany ny zavatra mba angatahako amitsika ny compréhension ao anatin'ny fomba iainantsika rahatra zay satria de nisy olona tamin'ny alahady ny fanerasera tamiko de niteny hoe toko manao masaka foana ianareo rakoty fa nareo ne mety amindra aminay tsy nanao vaccine de ozy fa ianao ve mikasa anao vaccine sa tsy de hoy izy za tsy anao vaccine zany mihitsy aza miteniteny anaro azareo kosa hoe marina nena aza miteniteny ana mihitsy hoe rakoty manaova masaka kosa nareo fa nareo mety amindra amiko esory aloha ny andry masonao vao manala ny sombikazo ainy masono rahalahy aty jerena aleo zahay ainy fa raha ohatra ndray kosa le olona zany iteny hoe zay mbola tsy vita vaccine fa mikasa ny anao ampidiriko masakako zay mazava tsara mazava be mihitsy mazava zay vetivety aloha araroto kely vetivety zalahy aloha mandresaka baolina kitra ihantsika fa zareo taony avy nitorona firaisakina zany mba napita vaovao aloha zany zany efa lasa le vaovao vao tonga le vaovao fa dia nisy nitorona firaisakina zany efa nanomboka tamin'ny 9 ka hatramin'ny 5 aogosto zao zany no mandeha torona firaisakina torona de vacances izy io zay miala avy any amin'ny katita kely ka hatrany amin'ny senior no mandray anjara tamin'io ery amin'ny kanja maintso ny Batopitsy no atao zany efa niditra tamin'ny tsy manana efa niditra tamin'ny phase finale izy le rony zany nanomboka omaly ny kara mitoy androany zany kara zany raha pitso ny demi de amin'ny lahady zany finale an'ity tournoi firaisakina ity zay anasana ny rehetra trany moa ny fanohanana ny tony sekoly ny baolina kitra maromaro mitambatambatra tony mikarakara ohatran'izao fa misy hoavy azo taliana zany fa dia misaotra tamin'ny fampitamba avao zany fa dia zay zany mandeha zany ny phase finale ny tournoi firaisakina de totosaina amin'ny alahady zao tontolon'ny andro eny amin'ny kanja maintso ny Batopitsy eny zany fa de sorana tamin'ny fampitamba avao iverenana kely zalahy le hoe fifampitaizahantsika samy mpijery io moa dia efa zao hitantsika eny amin'ny firenena zao ohatra ny mijery baolina foana ny olona na inona toedrara eto amin'ny firenena indrindra fa toedrara ara-politika ara-toekarena ara-tsosialy ohatra ny de hoe misy mpanao baolina foana de finaritra hanao tsy fiborosiana nify taimbava ny kompara am'izany zay rehetrarehetra mirotsaka tsehatra de mihinana ny niany amin'ny taimbava le hi zany le hi nify mihinana ny hi zay le fiteny fa ngode le osana rasandray raimbozy de andao avadika le izy tsy hoe zay miakatra tsehatra de okianina fa ndao hankahirezina zay ilay raha mampianatra zao de hoe frantsay miteny hoe procédé pédagogique paika entina mampita fahalalana avadio ranga zay fa aza finaritra nitoraka tavoangy finaritra nitoraka kolakolatsaka finaritra nitoraka le izy afaka misy ekipa pirenena ray faharoa na ekipa pirenena ray fahatelo zay fa tsy mijery sy ny fanirina fa ny ekipa pirenena tariany Eric Rabesandratana zay nomen'ny fédération nandraikitra miaraka amin'ireo staffny ary manangona andreo zay hitany tany mpanaovana baolina tany amin'ny club ny ary tao anatin'ny entraînement zay nataony ary fantany fa raha ohatra ka ampy maty zareo bandereo de mety afaka misy zavatra ataony miaona amin'ny Benin reo izy reo aloha mbola reo izy reo fa amin'ny ankapobeny ny baolina ohatra ny baolina hitatsika tamin'ny alina zay nanao ny fanaovany Monaco sy aza tenena naranga hoe nanaona le izy tsy lasa le Monaco tsy lasa le Monaco nanina le Monaco lasa nanao Ligue des Champions ohatrany 7 minitra maty le baolina anankiray anka zay tsy fantatra fa tsy nijery tsony satria nampalahelo anahy Benedera tena nampalahelo anahy match de barrage retour fa resy ray 0 izy tao a Monaco de nanao match tany amin'ny fitoerana neutre fa ity lalàna mba antany deny mandalo le eritreritra ry bandekam ohatrany tsy misy resaka hoe but à l'extérieur tsony foana ve Dupondéré moa filazany zay zany aloha le omaly satria tany Monaco raha inotsy misy de nandresy zareo izy moa le équipe avy any Ukraine Shakhtar tao a Monaco izy Monaco raha 0 naresy Shakhtar de zay zao raha tokony tamin'ny retour raha inotsy misy ny 20 minitra naresy Monaco de aty zala ny baolina zany satria samy de rono ray rehefa avy eo nandresy Monaco fa prolongation fa prolongation baolina miteny ingy zany le hoe nandresy rono ray Monaco tamin'ny 20 minitra
de roanoroa zany ny agrégate de prolongation de nisy prolongation manontany ny io raha zao se valia vetivety hoe za valia vetivety no nefa nahafaty ry very am'izany koa adva satria za amire eveny benedera de covax mahafinaritra ny fomba fikoatreny de tsy nijery tsony a tamin'ny 20 minitra farany ny prolongation fa raha fahalalako aza mantsy a raha ny tenen'ny goty zany a resy tonga de tsisy prolongation fa tonga de resy Monaco tokony mandresy Monaco satria nafatorotany tanin'olona rano lozika fa roanoroa zany le atao agrégate no tambarany match roa de nisy prolongation de nanazava kotra laha teo moa zany hoe le but à l'extérieur moa zany tsy tenena compte tsony zareo fa novaina ny règlement tena novaina règlement Ligue de champion manontolo no atao an'izay fa de tonga de prolongation foana satria ny antony maro de maro ny baolina tsy atao amin'ny tanin'le olona satria moralement olo zany no mahatonga n'iny eritreritra iny le omaly zao le izy tany Gdansk no natao ngamba raha tsy diso sa tany Dranks sy tany tsy tany amin'le tanànan'le Shakhtar le izy ny tena olako zany amin'le baolina zao a le fa le mba tombom-barotra fahafahana mijery ananana na de eo raha fahasairana fa le ampijalen'le fatsakana am'roa sasany maraina de matory aloha be rangaty va am'roa sasany maraina le rano vao mandeha mandeha de iny a manokatra po mandeha le rano tena de iny a matsaka mameno bidon jaune de mamana an'le rano ianao alefa zany ohatra le famanana rano mandeha jirama iny tsy azonao atao nefa io raha tsy efa mandeha tsara mihitsy na ranony jirama de inona zany de mampangotraka rano amin'ny bouloir tena ela tsy nahy bouloir ndraikyela mariny efa izy de zay verangaso de varina ny jirama ny miresaka jiro fa ny rano tsy raha raha iny sa efa misy daholany zao liana aloha zany hitako ataony raha miresaka amin'ny jiramanga aza miresaka amin'ny otrany miresaka amin'olona zany fa miresaka amin'ny pompe liana zao de miresaka amin'ny interrupteur le manolo tio fa tsy mila vera le tsanainy le tanan'andro zao ohatra nefa vita voasolo manga matsika rehefa misokatra ny lalana aloha sara nga tena mba miatsa andrele roa mba tsy rety mateza ritina ny resaka jirama mateza ritina ny resaka pitsipitsy ny resaka politika majinjika mateza ritina ny resaka barea fa za nefa tsy anakanahako iresaka mombana hoe fiatrehana resaka seho satria mandeha zany izahay am'izao apatsorana itenena aminareo fa satroko misy hitondra ny reto bandinamako telo na reto any Thomas nanao feu d'artifice ny anatineniko ampitiavana misy de akondro no nomeko ny zala fa zao ny zavatra resako anareo mpikarakara sy mpiantso anay mpanakanto sy manao atao hoe production ao anatina seho anankiray misafidy mpanakanto ianareo amina fotoana iray fa le mpanakanto sy producteur nampamokatra miaraka aminareo fa ny kantony no antony nangalanareo azy be de be manko ny zavatra mitranga amitsika mpanakanto amitahaka an'izany noho izany a azandefasana hafatra matetika le mpanakanto hoe tena mila mihetsika betsika fa ohatrany be de be le seho hitranga eto ohatrany hoe zany hoe nandeha nakery amin'ny lalana pitatafikery de mibabibaby-tanana le ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'le sekoly tena vitsivitsy le olona fa ohatrany tsy ampy pibatsika io izy fa talohan'le fampisehoana izy ny tena nanao piba be zay a fa no nefa tsy nahazo azo vola ny mpanakanto a de ny zavakantony no ataony ary ny safidin'le mpanakanto a ianareo kokokosany ny antso hoe ora godara so de mba vonimboniny ianao zany anao seho a eo ampita-tafika Ambohimamory voniny ianao a iraikitra le izy de amin'ny ankapobeny a karakarao ny lafiny any aminareo avaroty ny bie any aminareo de ataovy seho ohatrany anay zao misy seho zao a ao amin'ny foyer social ny Canada amin'ny Rampitso Alina feu d'artifice tour izy io de nohon'ny tsy fandehanandry godara sy le meka de hovako ny lohatenin'izy io tsy resy tsy akory hoe goty rery Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo a Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino Danko, Orombatoko, simenitra Orombato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra Orombato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Nice, sady mirehare mantsy efa vita malagasy. Simenitra Orombato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaiky anao indrindra. Holcim, manorina mba haritra.
Mba ahoana koa ty le ty e? Tsena kandroany mama. Ehe, allo? Dorko. Onjeo mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharanitana. Dorko, hitanao eny am-pivarotra mahazatra anao. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be otrikay, mety ho anjetra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Ilamina tanteraka ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Baobab Bank Madagascar, ny fitaovan'ny mpianatra, ny frais d'inscription, ny écolage, sy izay mety ho fandaniana rehetra, ary mbola maimaim-poana ihany koa ny assurance mandritra ny taom-pianarana. Manatona ny maso ivo Baobab Bank fa hanampy anao izay amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fampindramam-bola manomboka amin'ny 2 hetsy ariary. Ny crédit scolaire Baobab Bank Madagascar natao hanampiana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Marobe ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy ahisaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazana ao. Lasa mafy kokoa ny foniny, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Menay anao ny fiovana Baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha way sady afaka hisargena finday TV homme 5000 dia azonao aloto kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Bonbon JB, Céline Namlai Befone, tena famille. Bonbon Opéra, j'allais dire malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mapafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Bonbon JB, Céline Namlai Befone, tena famille. Bonbon Opéra, j'allais dire malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mapafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Miam miam, 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 miam miam. Renareo ve zany? Raha nanana fo afaka amin'ny fomba vavanareo dia zany no natao vao manandrana mini crunch KFC izy. Burger kely, vita amin'ny nofona koa tena malefaka be, sady matsiro be, azonao amin'ny vidiny 12 000 ariary. Mini crunch, tanterao ny revi-kalinao. Mini crunch, azonao amin'ny vidiny 12 000 ariary. Ao amin'ny KFC Akordigy natana Waterfront. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise lataka ny 900 be izao mizana-bolana tolotra Accès Banque Madagascar ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefa sodin'izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny. Atsony 032 32 033 15 na manatona maso ivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na Accès Banque Madagascar mifangatahanao zao de zao. Ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao. Accès Banque, Tsoutchéry. Ni fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ho fampandrosoana fandrosona maharitra
kalitao tena lafatra miaraka aminao isan'andro sy natao amrehetra. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Mbola misy ray anao afa mivaly sasany zao afaka miditra ianareo akondrona toetra fahatsorana dia ray soanao mpitiava zay le laharana aloha an'le manontany foana efa firy moa le afahana miditra mivatana aminareo teo efa le nitenenina teo za tsy maome a nenaefa nomeko reny mba dibe antsy ny ato misy soratra hoe baka be akady tsika inona ary resaka baka resaka hoe numéro an'olona hafa zany ray ay baka 032 05 266 le fitsarana an'le baka le hoe misy le vacation dia avy eo nefa ny manome zany a ny drafitra tsy tokony manome an'le vola tsy hisaorana no manome an'le vacation dia zany hoe youtube amin'ny resaka fanaovana asa tsy ho teneniko hitanareo ihany hoe contrat-na asa zany hoe atao dia rehefa avy eo nefa ianao tsy vitanao ihany ny zavatra rehetra raha tsy mividy simantsy ianao mividy vato mividy vy ianao maka le contrat fanamboarana an'le toerana rehefa avy eo ianao mandoha an'ireny reny a fa tsy azonao le vola viato tanjabe azonareo zany teneniko zany dia rehefa avy eo le olona lasa le tompon'le orinasa kely mba efa miezaka gasy io no lasa tena fahita tanteraka mihitsy hatramin'ny tranondrazana amidy a andoavana n'lay fournisseur sy lay prestataire zay alaina satria reny anaovana contrat dia rehefa avy eo inona ny zavatra mitranga am'izao misy olona mpividy trosa am'izao zany hoe mpividy trosa izy za tsy fantako ny anarana tsy haiko na ray mibozy ny anarana gotara dia rehefa avy eo a izy no mandray andraikitra mitaky ihany aminao allo araba tompoko arabanareo hoe salame ay baka mamizany inona moa raisina am'le izy teo fa ohatra ny be dia be koa le resaka teo le vacation bojo d'accord ao fa hitako ny anomboana anazy Marie Le Pen moa za Marine Le Pen ny anaran'le vehivavy any France am'izao iny le reniny le zanany hoe le reniny ay le reniny iny zanaky Jean-Marie Le Pen say herinaivo hitanareo tamin'ny fampimaly angambany nahitany iny vidéo iny manao tory ramatoa manala an'ireo olona tsy frantsay an'le orinasa zany ho esoriny rasiny daholo hoe miala ianareo meko juré ohatr'izao nareo dia miala ny tiako tenena am'le resaka resahany go teo hoe asa hoe omby mijery flora iny hoe mijery baolina fa tsy hoe omby mijery flora ile izy zany na tsika manana volonté hanao an'izay zavatra izay a tsy mety faible zany tsika ato tsy ada mambaky mihitsy iny fa le olona manana fahefana tokony mba manao ohatra ny Marine Le Pen efa any zao izy zao manao pef dia mba mipef koa zany izy hoe manomboka zao koa zany a ny mpanary fakonay a allez les bleus menaka combinaison bleu reny zareo dia hoe allez les bleus mba rao fony fakonay manao dutatra allez les bleus sitako hoe ina vitan'olona ve tsy ho vitatsika na tsika any natao an'izany ko manino moa anjareo aty atao ambonimbony fa tsy hoe ampitovena tantany mikapy mana expat sy ny karaman'olona eto an-tanàna tsy mitovy mihitsy ngatsika moa rehefa tonga miasa any France any ay tapaka anay lafa mamperina miasa dia resaka afatra sy hita anatin'ny publication moa satria namana ihany koa Justin Retsoraina hiplatra misy valizy be dia be raha misy fitaovana sportif atao anatiny no tsy hita nefa nalefa nakaty dia omena club sy omena mety anso ny namana Justin tsika iresaka anio fa dia reto ny sary ho partageko le izy a Justin de platra zavatra efa tao anatin'ny équipe Saint-Michel taloha izy zany dia nandefa valizy maro izy ary dia ndreto izy rola maka sary miaraka amin'ireo valizy maro ireo misy valizy ataony hoe valombabena tokony omena ny mpianarasoa manakara farafangana dia misy valizy anankiray koa tokony omena ny sénateur Revanjary Jean André zaraiky hoe le izy satria matoa izy mandefa an'io zany dia mba mametra-panontaniana izy nakaiza
fa ny valizy numéro 4 sy ny valizy numéro 7 ireo tena ny système manokana nalefa ho an'ny club afantatritsika le système de fahalala tsy hita olo le izy Allô. Merhaba zareo. Salame. Ohatrany resaka kely le fotaka tsy mety mandry eto Matavy iny nareo dia asiko resaka kely. Efa mijery baolina. Ny faharesena tsy midika hoe zendrany ianao na tsy mahay fa misy fa nandresy dia misy mandresy. Fa amiko iny tena mety taminay aloha raha ho anahy manokana makafy barea satria mety tsy misy réforme na teo amin'ny resaka sélection na teo amin'ny resaka phase de jeu raha tsy niseo reny zavatra reny. Eo moa tonga tamin'ny resaka patatabe hoe rabe Nicolas Depé talana amin'ny baolina aloha rehefa rety mananjo foana ny anona hoe zonona ny coach zay vola bitinareo any. Dia ho an'ilay baolina amina kamisy ohatranay izany zao somary manana souci kely hoe raha azo be fa sabotsy tsy misy ny akabe satria mbola anetsika be ao any amin'io fa hoana zany tapaka ianao azo tsara le tiany aviana ao anatin'ny zavatra mitrangatsina dia andraisana zavatra tsara foana ohatran manokana nefa aloha satroka ranokanina Mirabanao, salame. Tsy haiko raha zah no dijery fa ohatran'ny iny misy fitokanana tonga ambadiny moa plaza zany tany amin'ny varabaraka tany manao anna etanol hatramin'izao hoe tsy hita zay izy nefa ririna fotsiny le tonga gasy tokony adina amin'le charbon izy avakeo. Tsy mazava tsara le charbon tonga gasy manina Etanol. Etanol. Resaka fitokanana le vato-pejorony le tany Port Berger sa taiza le misy liny any rehefa hatramin'izao mbola tsy hita le 2018 fa mba edina amin'le resaka fanafotsina charbon izy nefa le tonga gasy nefa ririna fotsiny amin'izao latatra. Tolokevitra tsara mihitsy zay. Le etanol zany natao tanaty valizy dia tsy hita le valizy numéro 4 etanolo naringray izay salame Rapandabotsy Bozy Lary Pandekama Boboty za zany nanatrika an'le conférence de presse maty dia rehefa nanatrika masika efa mahavota le radio dia rehefa nanatrika zany ohatran'ny kivy be ihany miaratsiny aloha amintsika journaliste aloha satria zavatra rehetra zany aminah misy abe azo lazaina misy tokony ho lazaina mihitsy surtout conférence de presse ohatran'ireny fa dia misy miteny mihitsy ka hoe maninona moa zany raha amboaritsika koa le benin ataotsika fanaovana azy zato zala tsy mety tokony any ambany latabatra any ny fomba iresatsika an'izany fa tsy conférence de presse ohatran'ireny satria io koa ndrenay mialatsiny amin'le journaliste ndrenay koa journaliste nge misy misintona zavatra tsy tokony ho tenenina dia lasa mampikorotana mpitantara mangy ty zavatra tsy tokony resana dia io rehetrarehetra iny ny olona rehetra tsy mitory olona intelligent daholo zany le problème ka raha vao miteny ianao dia iny roitin'le olona tsy dia tena mamakafakalalina mihitsy lasa midiny ery ambany ery foana le débat lasa ery ambany ery amin'ny tany ery foana za manohana andragoatra mihitsy hoe akarokarotrareo foana za le débat dia amin'izay le olona tsy firesaka foana zany hoe amsavitsika zany diainao amitsika sady sarotra be manangom-bato ao masony adivay ka voila le olona zany tonga dia kopy le olona hoe zay zany dia raha sana tianresaka zany misy manino eo rahazoerandrilerony ao ianao devant public devant tout le monde manao resaka fahafoatran'izany dia Dimitri Payet foana ny diso dia voilà zavatra za misy fotoana nihira tany Anjomara Martina any andrevandrevana ny Tsirabe any za mihira leranga manangona vato dia normal be na metrako fanontaniana hoe ao anabe ny vato je me méfie miaraba tompoko ela tsy niafy totrangoma ela tsy naino soanao faitsikisana vao niresaka omaly
Zeka goty zay sisy vao niresaka izay maro tsy hitako izay tenenanao an'izany eto. Resaka tokony atao any ambany latabatra zany. Any ambany latabatra resaka an'izany. Manao zay azalohana ianao. Benikasa mandrakady ohatra tsy varirina kely fa miarabanareo courage daholo amin'ny asa fijery baolina tsika dia ho hita izay mandresy. Mankasitraka tompoko. Kupatana aloha ho an'ny Erika sy Honora any Anosy Be any amin'izao fotoana izao manditana amin'ny vazy ihany koa. Kupatana zareo dia mitongava amin'izay ty efa manahelo be zay. Dia joyeux anniversaire ho an'ny Madame Tata mo aloha fa anniversaire ny androany rahasoa hatrany dia ho ela velona. Rahasoa be mihitsy zay eto amin'ny rivotra. Eo am-pendrasana ny hafa tonga miantso moa zany dia omena ihany koa ny fandaram-potoana satria ho maro no zavatra resahana rehefa avy ao anatin'ny agenda. Ny tarika lolo sy ny tariny dia anao fahatsiarovana ny Samia amin'ny asabotsy 29 ny volana aogositra. Zay lazaiko mafy an'ilay satria ohatra hoe nijoary zao amin'ny 10 septambra tsy maintsy mahatsiaro ny sivifona zay rehefa manao teo satria namihirana rairainao. Dia tia ho an'ny Samy. Salamo. Io toizo ary. Le point de vente le bozo tokony mba tena atao assuré tsara na fotoana izany fa misy foana ny fikafika ny zalahy eo vao atao taratara ndray zay reraka milahatra vao maray. Manao azo mety zavatra manahira-saina kely hoe mbola tonga latsinainy ve zany io raha tena araka izay satria tena mbola tsy ho any Antsirabe sabotsy taverina raha tsy alahady. Zaho any Tamatavy ary talata vao miverina. Dia mata ohatra zany zay hoe nefa le zaza hono mila hoentiny eo. Zay mba te anatrika le baolina. Ie. Mba tokony mba misy zavatra matotra tsara le fotoana aizavy no milahatra fa zay mody tsy faty ianao mba milahatra vao maraina be tsisy ndray hono eto fa ry mamasina ohatra. Ka le hoe point de vente le bojo koa vafa be. Point de vente bojoko. Za moa zany za manokana aloha somary sahirana ny hevitra momba an'le izy ary misy ahiahy betsaka zay atsipoko misy ao anatina fikarakarana zavatra isy zavatra bojo tahaka an'io. Omeko ny tena fototry ny hevitra ho tsara foana aloha io tahaka ny romanina manome mofo dipaina sy ady ao gladiateur ho jeren'ny olona satria manala sorisory ny vahoaka. Fa zao amiko mila fandaminana be io. Ny antony raha misy seho maimaim-poana dia rehefa avy eo misy baolina kitra maimaim-poana tsoroko eto ny fahalalako ara-sosiolojia fa tsy mitovy ny olona hijery fampisehoana sy ny olona hijery baolina. Ny tiako tenenina eo zany dia misy olona raha enin'alina ohatra dia misy ny tena mpakafy baolina ary mamono tena amin'ny baolina amin'ny fitiavana an'ilay baolina mihitsy. Eo zany ny ilana torohevitra be dia be momba ny point de vente bojo, momba ny resaka fandaminana an'ity fizarana an'ity billet ity. Ary dia mangataka raha mbola azo atao satria androany tsika zao alakamisy ny club de supporter, ny club baolina kitra, ny association efa fantatra fa tena manohana baolina kitra. Ao ihany koa moa zany reo alefa Pareas ny MB2M sy zareo alefa BDP zany le hoe club efa mivory dia mampianatra ny olona manohana sy ny sisa. Mino isika fa isy canalisation ny fanomezana ny be maimaim-poana amin'ireny manahirana manko ilay satria izao araka ny resaka nataon'le namana teo tena misy bany tena mankafy baolina tena mankafy baolina ary mamono tena amin'ny baolina tsy ho afaka andeha hilahatra haka an'le be gratuit. Asa roa manko le izy azonareo mandeha milahatra maka an'le be gratuit dia rehefa avy eo miverina eo ihany ianao le hijery fa ianao tsy maintsy tonga eo amin'ilay fotoana le akana le be gratuit le olona le tena hijery. Zay zany ny hevitro zay hoe tokony misy any fandaminana Monsieur Alfred namana ianao dia mba tsipy le teny dia hiteo zay fandaminanareo hoe ara-baolina kitra zany ny any ny resaka kokoa. Fa rehefa mifanojo moa le resaka hoe fitokanana sy resaka baolina dia mifanojo eo moa izy zany raha ny tena izy. Ny ora omen'ny FIFA, ny FIFA ny manery ny ora io dia efa nisy ny teny moa teo nanazava hoe ny partenaire matetika ohatra ny any France, ny annonceur amin'ny resaka télé mividy ny droit de retransmission no manery ny FIFA indraindray dia ny FIFA misy mpanohana. Zay allo? Yo. Allo. Arabe. Antoko. Ramatoko.
Le baolina amin'izio zany dia le mpijery baolina zany tiako ilay tsara. Zany zao mieritreritra hoe adaladala kely mieritreritra aho. Ny zava-bita amin'ny fanjakana zany ohatra hoe université an'Antsirabe Tsimbaina, tetezana Tsimbaina, rokady Tsimbaina, mety ho simba koa hoe zany zao mahamasina amin'io andro io sa manao an. Zay ihany fa dia misaotra tompoko. Mangasitraka tompoko. Le lolo sy ny tariny etsy amin'ny Ortoera amin'ny Zoma 7 Aogositra. Zany hoe za manomboka ary zany dia le roa ny manomboka aty. Za manomboka any Tomasina any amin'ny foyer social any Canada dia le roa manomboka aty. Fahatsiarovana ny Samy io zany a ny Zoma. Lolo sy ny tariny dia ny feo gasy zany no hiaraka etsy amin'ny Ortoera. Ortoera lalana makany Sabosinamena dia amin'ny fiviliana faharoa aoriana Ambotra Rabo. Akavanandalana izy raha hoany. Akavanandalana mora hita kely izy. Izy io atao tsaiko dia mifangaro a. Salama tompoko. Aloha manjaka. Masika ny tany kely tompoko. Eny tompoko. Satria rainy karata orizonareo mena an'ilay olona gratuit dia le olona tsy ampy taona ve zany tsy mahazo mijery ihany le 17 ans sy ny 16 ans. Soratana amin'le ray aman-dreny, izay no tenin'ny ohatra ianao zany manana kara-panondro dia soratana amin'iny le zanaka hoentinao any. Ay, tonga dia mpanondro ray zany mahazo mitondra olona roa sy ray ohatra na telo ny kara-panondro ray. Karatra ray olona iray. Fa mila hoentinao le zaza. Mila hoentinao le zaza. Nefa le zaza nanao vakansy any folo pointy lasina izy no tonga. Bon, ok. Nefa izy tena amin'ireo Mathias Ndremamy. Ahoana? Loin de moi l'idée de jeter un caillou dans la mare. Fa tena manome courage ianareo mpandamina ny fizarana ny resaka bie amin'ny zavatra io ako. Atao fandaminana tsara dia lamina. Zay nefa za tena miteny eto dia anjarantsika mpanakanto matanjaka karesaka koa satria misy nareo koa ao amin'ny fikarakaranao no manome an'izay fanazavana izay. Mba tsy hisy tombo sy ala atsapan'ny olona tena mpankafy baolina fa lasa somarina rehefa ho an'ny rehetrarehetra le izy nefa ny inconditionnalité adika zay Rainibozy. Ny fanohanana tsy misy fepetra pahatsorana ny tenenako azy misy ampahan'olona tena tia mijery fampisehoana bojo fa tsy tena vonona izy amina resaka hoe hanohana ny resaka baolina na izy mety tsy tena mankafy. Marina zany tenenako zany fa engane mba hifangaro tsara ihany le izy dia le olona mijanony hoe efa nahazo le gratuit manohana tsara ihany koa. Zany hoe ny eo amin'ny akanjo arenke zany le efa niteneniko afaka maly sy maly hoe miomana dian'izao amin'ny resaka akanjo zay misy dia efa karoa ihany mividiana saina vovozy ela tonga dia mividy sy ny sisa. Zany hoe ataovy tena mitotona tsara ny hery sy ny aina sy ny vola zay mbo misy ihany aloha satria misy kely teneniko fotsiny ihany kosa aloha nefany engane mba tsy ho matetika be loatra kosa aloha resaka baolina ohatra fa mba mity moa zany raha manana dia hoe bojo satria fananokanana le toerana tsy mitaizany olona anana raikitra be nefa aloha ny fanaovana zavatra bojo amin'ny ankapobeny indrindra ny hoe ny fidirana ny antony dia zao hoe raha vao manomboka manao fampisehoana misy fidirana amin'izay na mivarotra DVD Royal argoty dia hoe neny olona jereo mena fotsiny ianao tena jereo zany teneko zany lasa sahirana satria ohatranay zao miaraka amin'le mpikarakarana Tomasina dia tafitany amin'ny misy ny eritreritro hoe zao ve rangahy dia ohatran'ny mpanakantonay miangavy ny olona mba hatongava re mijery erinay nefa ny olona ny tokony tena mba hatongava rangahy mihira aty aminay tsy tena betsaka. Fa ny mpanakanto zao ny fanaovana dokam-barotra nefa tokony fampahafantarana ny olona hoe isy mpanakanto andeha hanao zavatra fa ny olona te hijery zavatra mampiala voly tokony milohatra be dia be. Ohatra zao amin'ny Zoma zao eny amin'ny Ortoera fahatsiarovana ny Rasamy dia feo gasy sy lolo sy ny tariny zany aloha raha ny tokony izy tokony mitobaka hatraty ivelany. Ny anahy moa zany efa fantatry mikarakara ihany fa ny anahy raha efatra mijery vao may tsara ny zavakanto ataoko. Fa mahakasika an'le hoe fionan'ny le mpikambana mpankafy bare le tsy amin'ny PP-Atsaby amin'ny Sapoto zao zany le 10,000 dia tsy hoe vidina be akory fa droit d'adhésion amin'le hoe mampikambana anareo. D'adhésion. Dia mahazo biray zany mpikambana sy t-shirt. Azakivy le mandoa an'izay fa ilaina foana. Ilaina foana mihitsy zany satria mba ohatrany hoe karazana cotisation kely dia ho an'izay tonga mivory sy misoratra anarana iny zany dia tanareo fa misapotsy zao le izy etsy amin'ny PP-Atsaby le manoto zany efa manana bie betsaka ny aminy zany zany le manoto mihitsy no mampita ny hafatra io. Ahoana ny fomba dia misy bie ahoana ozy izy 10,000 dia manina dia ahoana 10,000 le tsy vidina be koa no fa droit d'adhésion le mampikambana iny mampirisika ny olona amin'iny hoe mba miditra anatin'le club dia mahazo be iray ny mpikambana sy t-shirt ray ho an'izay tonga mivory sy misoratra anaranao akoatran'ireo efa mpikambana tranainy zany. Tokony misy fanampanazavana ihany zany hoe fa misy ihany répartition na bie zany any amin'ny club de supporter sy ny supporter.
zay le manoto apikeo le fanazavana isy lahatra be deaibe zany any am'le manoto ny antony tsy mampanina ny olona afo mandoha an'le 10 fa sady mahazo t-shirt ny tonga de mahazo be anyko mo tafiditra amin'le club na ambana zalaomanoana mo tsy olana rehefa io le t-shirt fantatra ihany fa ny t-shirt raha isotanamolona amin'ny fitanana maikavariterybareavo mitsika zany manao jino tsika tonga de tafiditra botsy fa iza point de vente botsy raha le t-shirt Messi vaovao ve ho ny anaovana any mihitsy ahita tenelina koa misy ny sasany efa voateny ato atrany tsy mahazo mankany hoe nefa mpankafy baolina mihitsy miasa amin'io ahoana le andro tsesana tranainao zany ato mbola miasa loatra eto fa mbola tsisy fanambarana zay ka nisy teny resaka an'izany teo fa koatriny resaka baolina manana biena baolina de tsy miasa tamin'ino omaly iny koa de tratra ilay razokiny Sandkopolis tetsy alasora satria angalan'lery tetika tetsy alasora tratra ny mpitandro filamenana tetsy satria zay taxi be rehetra mandalo de takin'lery vola daholo de tsy mahazo mandeha izany raha tsy mametraka kely de tratra lery farany satria anaovana inona le apetraka vola zany vola fa tsy nepahany zany amena an'le manoto nepahany zao mametraka ony zay akoho nefa nangalariny sa iny akoho nalasola foana nomena tsiny zany hoe namana Lucia de mangataka zany eto hoe mba atao kokoa de zao hoe tonga avy mijery baolina de raha manambita amitsika hoe talata mety mbola mahazo karatra mino zay fa namana Alfred koa de mety andefa ihany andefa karatra 10 ny azy zany de omeko satria maro tena zay tonga atao masina talata tokoa de ona zany zay mandeha amin'ny télé sa manahoana zany koa zao resaka hafa koa zany mety tokony andeha any il a 2 semaines teo izy namana Sonia dia ny vaccine efa natsoina be tety aminy hoe misy faharoa salamo faraparangely efa officiel hitako amin'ny gazety ato fa avy Samuel Leto fa fantanina inona ny antony atongava serie aty zany mba mamely tondritsika zao zao ny fieritreretako an'le izy ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ny fifankalalana ohatra zany hoe Samuel Leto sy Eric Rabezandratana olona mifankafantatra de mba manasa ohatra na tsy fantatra avy amin'ny fédération na avy amin'ny fanjakana fitokanana kianja lehibe tahaka ny tony ampahatsorana mitenenany hoe misy ihany lobina any ambadika any mba hanome endrika fa za kosa faly am'izany io Samuel Leto eoko de mino afa ao anatin'le match ifanaovan'ny Benin sy ny Paris Samuel Leto nendaka amin'ny baolina voalohany eo lainge zany ohatra nako nge zany raha ngaty tena tadidinareo tamin'ny Jeux des Îles 1990 Jeux de la Francophonie 97 tamin'ny Jeux de la Francophonie 97 de Roger Milan nitondra ny délégation ny Cameroun taty de nanao baolina ny Cameroun de iny Roger Milan fa mijery foana pellicule ny appareil photo nalaina tamin'izany de natsoky le bavy tery ambany tery mba live zay sy Roger Milan de ozy bonjour vous connaissez oui Roger Milan tiako oui allez photo nipihana le photo tena SN BV io fa nampanasana le sary ny lohan'ny Roger Milan tsy eo tena azo laisany tsaina ve Roger Milan tsy azo antsonatso efa lasa de le ramatoa nefa ramatoa le hitanao ohatra le selfie le ankehitriny ty mba live Live Prod manolotra anao duo VIP lay fampiarahampeo Body sy Njakatiny ny alahady 5 septembre amin'ny telonratolagandro fampiarahampeo 7 isanjato irany Body sy 8 isanjato irany Njakatiny ary ny alahady 12 septembre fampiarahampeo 7 isanjato irany Njakatiny sy 8 isanjato irany Body samy ao amin'ny CCS Kantanmena VIP 50 000 ariary réservation 40 000 ariary billet 30 000 ariary partenaire Sotis Madagascar boisson officielle Big Tapaki Diomi Nectar en 4 tapak partenaire média RDJ événement live prod Vovô Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino Tranoko, orim-batoko, simenitra orim-bato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra orim-bato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Ndrais, sady mirehare mantsy efa vita malagasy. Simenitra orim-bato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaiky anao indrindra. Holcim, manorina mba haritra. C'est la rentrée, donc je vais commencer par faire l'appel. La Ligue 1 Uber Eats. Présent. La Liga. Présente. La Première Ligue. Present. La Bundesliga.
présent. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. N'attendez plus, réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Aïe, aïe, aïe. Ahoana koa ty le ty e? Tsena kandroany. Ehe. Allô? Dorko. Onjeo mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra. Maranitra izany. Mikorisa tsara. Azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko. Mpanjaka amin'ny faharanitany. Dorko, hitanao any am-pivarotra mahazatra anao. Aina pobara amin'ny endriny vaovao. Fa maninona arany tsara be? Lay goûter vita amin'ny vary, misy chocolat, be vitamine sy calcium maro fer. Mampatsiro synergie. Aina pobara, vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires vous apporte les couleurs qui donnent vie aux créativités, encourage aux travaux manuels et stimule l'imagination de vos enfants. Corès vous assiste dans vos tâches bureautiques et facilite votre quotidien professionnel. Corès, crée ton monde. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny hazavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka hisargena finday TV homme 5000 le azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. En position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Yanoku hatreo ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Pélican. Pélican dia fitaovam-pianarana avo lenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux, ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona ny mianatra tsy misy toy izany no miandrainao. Tonga vanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Bonbon JB, Céline Mlay Befon, tena famits. Bonbon opéra, j'allais tsiro malefaka antinao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao e, tiako be bonbon JB. JB, aina vao isanandro. Bonbon JB, Céline Mlay Befon, tena famits. Bonbon opéra, j'allais tsiro malefaka antinao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao e, tiako be bonbon JB. JB, aina vao isanandro. He, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino ny savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy inona? Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba kokay. Ary raha tonga dia savony izany ho vidiana e. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na hanadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Miam miam, 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 miam miam. Si votre bouche avait un cœur, voilà ce qu'elle vous aurait dit en découvrant la nouvelle mini crunch de KFC. Un mini burger au filet de poulet tendre et savoureux à apprécier à 12 000 arrières. Mini crunch, laissez parler votre bouche. Un mini crunch de KFC à 12 000 arrières. À KFC accordé, ou tana waterfront. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampolisan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefa sy din'izao ny fangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny. Antsony 032 32 033 15 na manatona maso ivo
na le façon amin'ny Facebook Messenger anaky Banque Madagasikara fangatanao zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao Axi Banque tsotrery ny fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ho fampandrosoana fandrosona maharitra kalitao tena lafatra miaraka aminao isanandro sy natao amrehetra miaraka aminao isanandro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra miome rivotra me Ny afatra avy amin'le manotony anankiray zany a ny resaka fikarakarana ny resaka club de supporter sy ny sisa ho antsika dia izay fotsiny ny afatra hoe toano tsara hatramin'ny farany a ny baolina dia tsy misy hoe ataovy mandresy eo fa mandresy ihany ny namanay ao anatin'ny fijerena baolina manohana foana na fantatro any an-tsainao ary fa mety mandresy mety ny olona mety maresy raha nahitany Monaco sy Shakhtar tamin'ny alina dia mahatsapa an'izay toe-tsaina izay mihitsy dia eo ihany koa zany ny fandaminana avy any amin'ny zareo le club de supporter ireo fandraisana anarana le atao fa tsy misy le bie operan-tanana akory amin'ny olo amin'ny sabotsy io dia rehefa avy eo zany vita izay fandraisana anjara rehetra izay a dia misy fifampirarahana ihany efa nataony zareo any amin'ny mpikarakarana le bie zay vao alaina any le bie miaraka amina listra misy fanangonana karapanondry any zany tsisy zay ny fandaminana dia zay fahaizany mandaminy satria izao efa fantatritsika ihany ny zavatra nitranga teto amin'ny tanàna amin'ny zavatra ohatran'io raha vao tsy voalamina tsara zay dia raisitsika ny vahiny dia nenelnelany eny a hiresaka momba ny seho izay atao nay any Tomasina sy ny seho ataon'ny tarika Joary amin'ny 10 septambra satria misy afatra kely momba n'izay tarika Joary zay rehefa avy eo. Ie kabaret rahana amin'ny Remblanja solontenan'ny Remblanja tonga eto miarabanao monsieur Niry tonga sotra misary a hitantsika ny tokantrano angambany izy rehetra eto amin'ny rivotra le gitara takzany miaraba ampieno karakara kabaret nareo amin'ny l'air du pays basse ny Zoma ho avy izao tsy izay ny tena hoentinao Zoma rapitsoka efeko fa talata androany izay ndoarana le akondro mahatonga anao diso ny manomboka amin'ny 7 ariva zany ny lanonana rapitso satria araky ny tenen'le tena mpikarakara moa dia hoe be deabe ny olona avy miasa dia tonga dia mandalo aty dia efa nomaninao zany misy sakafo zay isan-karazany zany dia manomboka amin'ny 7 dia ao koa ny fandrepalemana nalamina tsara ny parking mazaka eo amin'ny 300 zany ny parking ka tsisy atahorana karaha misy olona telo isaky ny fiara zany dia be omby tsara ka tsisy atahorana dia nitarika ray milanja ho avy eo dia manasany rehetrarehetra mba hiara hifaly eo indray zany efa nitenenao moa zany ny vidim-pidirana misy io gatsiboatso antsiboatsy ny zareo ka vidim-pidirana dia 20 000 ariary ny fidirana dia 35 000 ariary ny réservation dia zay be dia be ny hira atao hoe nandritran'izay hoe valanaretina confinement zay zany nareo moa zany vao hiakatsehatra indray sa efa nisy ny seho talohany efa miakatra tsikelikely ihany zay satria tsirairay alefa tsikelikely satria zavatra efa naveriny reo zany taloha dia nyreportena dia asisesesy fa efa lany dao ny avance zalata dia tsy maintsy atao le izy nareo ve manao otrony rehefa miakatsehatra hoe mampiakatra mpijery miaramira aminareo raha metalana ohatran'ny raha mpijery endry tsara izy ka tsy manitsaka le fil micro sy rehetrarehetra anany iny tena ratsy be nge sady mila mitondra zelona hidroloany kalika izy rehefa zay dia zay koa aloha
amin'ny fitandremana ara-pahasalamana dia omena fahalalana ianao anao zay rehetra sitraka ao lavidavitra eny alohan'ny refrain noho ny difo asio braik kely lesy raha rosé marina zany ny fandriampahalemana dia ny ara-pahasalamana dia natao entitra dia entitra tokoa satria marina fa miakely tokoa ny fikotrany valana retina nefa na izany ary tsy maintsy atao ny fitandremana entitra dia entitra araka ilay teneniko zany. Le izy moa zany ao anatin'ny famporisihana ny olona ihany koa satria isika ataoko hoe isika satria na génération zandrizandry ny nitarika tsoary ny fampakafizana ny mozika dia miankina amin'ilay zavatra efa natolotra hatramin'izay ihany fa saingy misy anjarany radio ohatranay kosa nefa aloha no mampirisika ny olona hoe misy olona mety mbola tsy nijery ray milanja amin'ilay lafiny ohatran'izay ny ambiansany dia tongava dia rehefa tonga ny amin'ny alatsinainy ianareo le mijery ray milanja io dia asainay ho tonga eto mirivotra fa raha tonga eto nareo fitsasany tonga dia asainay miditra eto mitantara azonao le izy zay zavatra zay manko tsy pitranga loatra ho anareo zay hijery lolo sy ny tariny eny amin'ny nortoer amin'ny rahampitso raha misy afaka ianareo latsinainy na talata dia tongava maraina eto dia ampivahiny anay eto ianareo mijery an'io seho ataon'ny feo gasy lolo sy ny tariny io dia ohatran'izay raha niry le izy ohatranazy zany tsy inona efa nijery ray milanja tao ampiment café efa nijery ray milanja sur scène tao amin'ny MRTA fa vo miainga fotsiny zany le train voalohany drandray le izy moa le vrokodogodogodogodogodogodogodo dia miakatra ray milanja ndray aloha zany tsy manao zavazavatra misy efe zany rehefa miditra fa miakatra le rony dia raisy ny gitara dia amboary ny gitara dia fa rehefa midona fotsiny inona clé nareo voalohany vao milatsaka fotsiny milady efa na mody teneko any ry monsieur Nir manomboka ara-potoana nareo sa nareo le mpanakanto le taratara kely zay le mpanakanto manomboka ara-potoana eny fa na izany ary tsy maintsy omanina demi-olo ihany zany zavatra zany hoe demi-olo zay dia efa any dia rehefa hita hoe tokony hanomboka dia manomboka raha mbola tokony hanomboka dia manomboka ihany miandriandry an'le mbola le tavelany izy manavahiny ihany koa tsika to zareo avao amin'ny accès bank miaraba monsieur Yonza miaraba monsieur Rojo miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia efa miaraba antsika rehetra mpihaino radio RTG avy ato amin'ny accès bank tokoa no miresaka dia misy vaovao kely aty aminay satria hitondra tolotra ao amin'ny accès bank en fait mahazatra zany tsika mahazo vola any amin'ny banky zay moa zany ny tena votoanton'ny banky fa ho an'ity indray mitoraka tsy maninona ka ho an'ity indray mitoraka ity dia tena hoe entana zay ilaina amin'ny fiainana andavanandro no atolotray misy maromaro ny mpiara-miasa aminay ao amin'ny accès bank Madagasikara anisan'izany ny SEF zay hitantsika ao amin'ny conquête espace conquête tamena dia misy koa ny Kandi zay eny Andraharo dia misy koa ny Sanifera Anosy Vavaka Ambohimanarina ary misy koa eny Tanjombato ankoatr'izay koa ny Blue Line zay hitantsika eto Analakely moa zany ary Shoprite ny Shoprite zao efa hikatona dia mbola tsy miara-miasa amintsika izy dia misy koa ny Ery Madagasikara zay midistribue matériel solaire inona ohatry ny bec izy hoe manao anao miparikiny eo Mahamasina zany amin'ny lakamisy io zay zavatra antanina an'ilay satria mbola vaovao le kanja zany dia manao miparikiny le parikina moa zany mbola tsy hainy satria mbola tsy miditra lala amin'io fa apiko kely fotsiny le fanazavany onja teo le miara-miasa amiko misy io ny tena eritreritra accès bank tamin'ity fiaramasina dia matetika tsika samy malala an'iny hoe ohatra te hividy zavatra androany dia manangom-bola tsy mety voavidiko mihitsy le zavatra fa misy lalany foana le vola dia nefa ny anay amin'ireo partenariat le point de vente efa be da be fa ny anay indray ny raha ny amin'ireo partenariat ireo ohatra hoe nareo zany te hividy zavatra amin'ny Sanifera dia maka le proformasa rehetrarehetra dia alefa aty aminay dia izay mandefa virement direct any amin'izareo zany hoe le vola zany tsy raisinao zany tsisy risque hoe tsy nisy promotion be tary dia iny indray fidiko ahoana ny traçabilité sy ny resaka hoe assurance morale satria hitanareo ny olona le amin'izao tandray amin'ny anina ny carte dis contact reny supermarché ahoana le traçabilité amin'izay zany clique koa izy dia efa hitany hoe iny satria ohatrany amin'izao hitanareo ihany ohatra hoe prélèvement à la source ohatra hoe resaka reny le télé reny téléphone reny dia nefa tokony misy rappel foana iny le izy fa la ohatra ny jiramako zao voafafako foana le izy rehefa voaloha tena sérieux satria ny anazy zany telefona nandaovana azy dia sahiratsaina foana ako
Mieritreritra hoe sao dia mbola iveriny eo ny facture. Ny anay aloha za voalohany indrindra ny garantie voaloha le partenaire miara-miasa aminay hoe tena olona efa safidy raha ohatra resaka fotsiny a moto concessionnaire zany reo fa tsy le hoe olona mpanodina moto hoe ianao zany raha vidy moto aloha dia za Sao dia sucrerie complainte quoi. garantie 200 le izy tonga dia hoe 200 zany ianao amin'ny moto iny milamina tsara dia ohatr'izay koa hoe matoa sanifère matoa candy zavatra mijoro ara-dalàna entana authentique fa tsy hoe izy varobarotra zavatra technicien ao amin'ny candy ao le mpanao service après-vente eo kokoa le tsy ala milay. Raha tsy manana anton'asa mazava zany le olona tsy afaka misitraka an'izay tolotra reo izay. Ataoko hoe tsy anton'asa mazava angamba fa ohatra hoe manana garantie fotsiny izay hoe misy source-ana revenu izy. Satria iny foana manko ny olana teto amintsika hoe zay tsy salarié isam-bolana dia ahoana sahirana be zany zay maka crédit ohatr'izany fa ny anay tena étudienay hoe manana source de revenu io olona io izy mety hoe manana trano miofa zavatra ohatr'izany hitany ohatry hoe misy source Ohatry hoe manana vady manome izy any ambadimbadika any dia ohatra magalaka fiche de paie aby zay ao anatiny. Dia izay koa tsy voatery manana compte amin'ny accès banky satria iny koa manko ny fanontaniana matetika miverina hoe zay fa domiciliaire en banque ava dia ahoana tsy voatery fa rehefa une fois hoe ianao vidy l'entana dia misy compte kafanay dia ao fotsiny manao an'le versement an'le vola tokony remboursena dia iny ary avy eo afaka ampiasain'izay hoe misy compte ty misy avantage maromaro koa iny fananana compte amin'ny accès banky. Ie ao ary mba ho eto ampiaino hoe inavy ny atota taratasy ilaina rehefa anatonanareo izy mba tsy hivezivezena satria izay koa nge nisy maka amin'ny olona nefa ny asa mandrahara tena be dia be indrindra moa zany amin'ny lafina asa. Marina tokoa zany ho antsika rehetra izay voalaza teo na mpiasa amin'ny orinasa na mpiasa tena dia afaka misitraka ny findramam-bola ato amin'ny accès banky any amin'ireo partenaire. Ny taratasy ilaina amin'izany tsotra dia tsotra. Raha ohatra ka manana CIN na kara-panondrom-pirenena, résidence na fanamarinam-ponenana. Résidence le gaz. Résidence. Le trano lahy misy zany efa lany. Certificat de résidence. Oui. Dia sary tapaka. Dia ankoatr'izay le fanamarinana asa. Ireo fotsiny no ilainay. Rairay avy daholo. Le izy ho an'ny mpivady ka ho an'ny mpivady dia samy manana rairay avy izy. Dia tsy mila hoe legalisena izy ireo fa tena hoe hoentinao fotsiny ireo dia afaka manao demande ianao. Fohy dia fohy fotoana dia efa afaka mahazo valiny ianao ao anatin'ilay fikarakarana an'ilay izy. Le fohy dia fohy ve afaka faritanareo aza mibegahebe ianao rehefa miresaka ohatrany eo amin'ny 48 heures eo raha feno ny dossier atsika dia efa mahazo valiteny. Izay zany dia efa mahazo valiteny hoe ok le findramam-bola. Misy zavatra hoe afaka proposenareo amin'izareo ihany zany raha ohatra hoe somary nitifitify danitra kely izy tamina zavatra vidiny zany hoe somary ambonimbony zany dia misy zavatra hoe afaka proposenareo ihany ao anatin'ilay izy. Ny accès banque Madagasikara dia flexible be mihitsiny satria raha ohatra ka arak'izay niteneninao izay hoe somary ambonimbony le filany nefa ny zavatra hita tsy mifanaraka amin'izay dia proposenay anazy ihany le izy an'ny client tompoko ny safidy afaka mandroso izy na afaka manapa-kevitra hoe ho kaloloha ary andro kely. Ok. Andao mba hoeto amin'ny mpiaino ihany laharan-tariby satria izay manko ilaina foana. Eny tompoko. Ny laharan-tariby afaka iantsonareo anay 03207 756 08 averiko kely 03207 756 08 zay ny anankiray dia 03203 515 77 averiko kely 03203 515 77 olona tonga dia mikarakara anareo mivantana no mandray an'ireo appel ireo zany. Manan-kery manerana Madagasikara moa zany izy io sa Antananarivo ihany izay tolotra nentinareo izay? Manan-kery manerana Madagasikara ireo tolotra ireo fa afaka manantona amin'ny Masoivo koa atsika any amin'ny faritra zany. Ho an'ny eto Antananarivo mba teniteneny kely hoe aiza avy ny accès banque eny na any amin'ny faritra raha moa zany mba ahafahan'ny olona hoe aiza zany akaikai kokoa raha mihaino izy amin'izao fotoana izao mihaino moa zany. Ny accès banque Madagasikara dia manana Masoivo 720 ankehitriny 29 moa zany dia ny 12 amin'ireo eto Antananarivo. Ny any amin'ny province rehetrarehetra moa zany le grande province ireny matetika misy daholo ny eto Antananarivo ngamba ny tena hotononiko misy ho antsika eto amin'ny centre ville Antsahavola, Andavamamba,
Andraharo Ambohibao Andoharano fotsy Anala mahitsy Mahazo dia Andravoangy dia misy koa ny Imeritsy Atosika sy Mahitsy. Afaka natonana daholo. Afaka natonana daholo. Ye makasitraka monsieur Yonza makasitraka rojo no fahita eto amin'ny Fandaranarivotra mbola manantena amin'ny fahatongavanareo ihany zay satria vola daholo zany. Misaotra indrindra tompoko. Heverina atao monsieur Nirtsika ao anatin'ilay cabaret izay karakarain'zareo Rapitso. Saly angoty aloha no hita angoty. Rehefa soloka Sara variana dia manomboka amin'ny 7 hariva ilay izy zany dia fanomanana daholo moa ny sakafo rehetrarehetra tonga dia ho avy eny. Le toerana sy ndepera sy parking zany verina kely koa. Ny toerana dia any amin'ny aire du bypass dia parking mazaka eo amin'ny 300 ny tomobile mety zaka amin'ny satria lehibe dia lehibe mihitsy midadasika le ny tombony amin'ny toerana dia ny accès zany hoe vao aty Mariamasay ianao dia mandalo ny lalam-baovao le rokady vaovao dia avy eo raha avy aty Akadim-bahoaka ianao dia miditra fa ny lalan'ny bypass mba mitandrina tsara fotsiny tsika rehefa hariva indrindra rehefa mody koa sao dia taintaimbombona be amin'ny sotrosorotry ohatran'izany fa ny toerana anisan'ny hoe toeran'ny hoavy zany iny amin'ireny bypass manodidina dia amin'izao andro hoe fialan-tsasatra zao moa dia mihitsy efa ho avy daholo ny tapaka sy namana rehetrarehetra ela tsy nionana dia mba mifampiarahaba samy salama tsara dia tongava maro. Efitiniko kely soirée cabaret iarahanareo amin'ny Ray Milanja ao amin'ny à l'aire du bypass ny zoma fa 7 ny volana manao. Tongava à l'aire du bypass. Goty kalolo ny zoma fa 7 tena mitovy. Fa 7 ny volana manomboka amin'ny 7 hariva ambiance électrique izy io mandritry ny adiny 3 inonareo anrenira hoe mosoara zavavy radio raousy jamba sy restaurant ouvert izy io niany zany dia ny réservation 35 000 ariary ny fidirana tsotra 20 000 ariary ny laran-tarobito nonoko i monsieur Niry 034 98 laran-tarodrivotra re 034 98 595 54 na ny 034 20 096 61 averiko farany 034 98 595 54 na ny 034 20 096 61. Ny anahy moa zany aty anatin'ny agenda asehoko anareo foana satria za nangana karazana club de discussion de lecture ity boky ity Guillaume Musso ty ho anjy mamaky dia parce que je t'aime ty vakiko ty boky fahavalo any Guillaume Musso vakiko ty zany hoe mahafinaritra ny mamaky roman mampirisika anareo ihany na teny frantsay na teny gasy afaka mividinareo any amin'ny librairie Antso na amin'ny librairie Saint Paul misy boky tantara malagasy angano mahafinaritra koa mba vakio ny ampisehoko anareo an'ity dia zao mbola hafa mihitsy mandray boky ohatr' zao dia mamaky namana Bekoto dia nanome boky anahako irany boky ny Pierre Bellemare nomeny Bekoto fa sarobidy zany boky zany ao an-trano kao izy dia lesy raha ohatra saika miteraka any Ambojatovo fa raha ohatra vaky ny lahy eto an'lahy iny any Pierre Bellemare dia anisan'ny zavatra vakiko koa amin'izao an'izay mahafantatra jereo io le jour du diable zany hoe ny fanazarana saina dia mamaky boky anankiroa tsy mitovy loha hevitra mihitsy en même temps zany zay fotsiny ny ampitaiko aminareo zany hoe mahafinaritra fa saingy ny Guillaume Musso anareo zay namana mamaky Guillaume Musso indraindray zany le atao hoe jalon na hoe le chapitre de lecture zany rehefa jerena le izy dia efa fantatra ihany le dala ny ankoatran'izay moa zany dia any Tomasina iainga izahay anio hariva dia manasantsika rehetra hiantso an'ireo namana any Tomasina hoe toany ny mpanakanto tongava mijery fa fialam-boly mahafinaritra any Tomasina dia misy fampisehoana 4 na 5 miaraka Rapitso alina tsy maninona anareo hoe sambatra Tomasina naterakiry ny anay ao amin'ny foyer social ny Canada efa voamboatra tsara be mihitsy dia ny akoustique efa ndraisana tsara fa voalohany eritretra hoe mirediredy ve goto miteny Canada ty sa hoe ahoana any amin'ny cité Canada ny foyer social ny Poro dia efa atao asiana rappel mihitsy zany izay efa nanao fety efa nanao amoronira tao mety ihany le izy indrindra fa rehefa hoe amboarina tsara ny son ho anareo rehetra amina trano manakoako zany dia atoro anareo fotsiny aza mitohoka micro rehefa miteny fa ny puissance générale no akarina dia manao jeu de micro zay ny style ny teknika satria misy espace hitanareo manao mariage reny dia manakoako be le izy matetika dia ny style fotsiny ny puissance générale any amin'ny table akarina mihoatra kely fasady
fa tena tsy maintsy manao jeu de micro tsy tofana micro ny akoatran'izay ny rappel zany a de mila mampiasa ny bloup 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 reny ohatra ka ampiny teknika sarotra ny mifanorony resaka io mino fa nitarika any ambylanja sarotiny amin'ny resaka sono fa marin'zany tena sahirana mihitsy anao tsetra hoe inona zany teneniko zany rehefa de na manao animation efa nanao io na tany akazobe fanaova tany akazobe nanao fampisehoana tamin'ny taona 7 de nanao fampisehoana tamin'ny 9 de feno be ny trampokon'olona akazobe ohatrany efa findra trampokon'olona dia sa mbola io ihany izy fa lasa tsara tarehy izy amin'ilany de nanao allo eran-tanàna akazobe tamin'ny 10 sasany alina fa i Gottlieb de mbola nanao seho faharoa amin'ny 1 amin'ny 1 alina zay ny zavatra natsiro indrindra ny ainako kosa rangara ohatra ka akazobe io de nanao fampisehoana fanondroany de nisy olo efa niandro moa teo fa tsy tena nafeno an'le faharoa fa nanao allo eran-tanàna amin'ny 10 sasany tsisy tezitra zany hoe amin'ny alina de aza mitabataba zay nisy olona mifo avy any an-trano ilala mampampianatra mifo avy any de hijery le fampisehoana satria tsy nahazo be tam'le voalohany fa ny any Tomasina kosa zany anareo mpanao vakansa miaraka amin'ny ankizy de atsoy ny namantsika rehetra zay any eto ny ankizy hijery an'ilay hoe circuit mota baibay vakansa ao amin'ny foyer social any Canada ihany karakara ny andro amin'ny alahady tolakandro feto an'ny ankizy io amin'io kosa de momota rery ny eran-tanàna amin'io de anao parady izahay no maraina ny alahady anao parady eraky ny tanànan'ny Tomasina zany misy ny olona mety tsy afaka hijery de anao parady kely zay mba ho jeren'ny olona hoe ohatran'izao zany tarika momote compagnie zany za moa manager so de teny Larisandre hoe za ndray no efa nanao politika tany akazobe tany any endry no sady calme be ramsena alo ary ovaky atsika ty filazana maiky ty ateneko anao ina ny daholo ny ranforony io rehefa filazana zavatra very ilazana izay mahita paoketra misy anyreto tany saina manaraka ireto rapport d'activité misy sivy amin'ny association VMA vehivavy mibanjina ny ampitso de misy ihany ko carte statistique amin'ny anaran'ny vehivavy mibanjina ny ampitso VMA ary fahatelo taratasy ny tany amin'ny anarany Ramatoa Manambady raha John Claire Aimé izay madama de comme tenikasa indray zany Ramatoa Manambady raha John Claire Aimé tany tany any Vatomandry zany io tany io fahaefatra misy porte-monnaie ao ka misy karapanondro amin'ny anarany Ramatoa Razafindrajery Randria Fanjatiana dia itony lahara karapanondrony 718 992 021 033 tamin'ny 24 février 1984 tany Jamanjary ary koa misy vola $9,000 sy finday ary numéro dia 034 25 14 657 034 25 14 657 very teo ambalavao isotry ny talata 24 aogosta teo izy io raha misy mahita moa ireo taratasy ireo de iangaviana anatitra azy iangaviana indrindra anatitra azy aty amin'ny Onjampeo radio de jeune Analakely fa omena valisoa ary le poketra very teo ny Antananarivo Majunga ty zany mba apitaiko kosa aloha ny agenda manaraka zany Tarika Joary tena findra ao amin'ny Le Pavé ilay seho erana amin'ny Tarika Joary amin'ny zoma 10 aogostra aorianan'izay kosa ho anareo amin'iny faritra Fianaratsoa iny ny Tarika Vokininina dia anao seho ny 17 aogostra 17 septembre azafady tompoko le Joary teo 10 septembre ny 17 septembre dia ao amin'ny Zomatel ny Tarika Vokininina anao an'le seho mitondra lohateny Audrien Alamangako karakarain'ny fiterim de ny alahady fitsangatsanganana miaraka amin'ny fiterim mahentsara ny Fianaratsoa de karazana garden party miaraka amin'ny Tarika Vokininina no kalo fahitsy gitara Luca Lili Argoty CIN Ramaherintsou Arlanja reto raha mba misy mahita hony mitondra ny anarana Ramaherintsou Arlanja very teo amin'ny HRA de taplatsaka le isany izy nako taplatsaka mihitsy Viloma inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault fandarana nefa dia tsy miala misafy zay mareva iny zay manasa olona alasinainy tarana lavilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao
Orange. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tic B, bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Live Prod manolotra anao duo VIP lay fampiarahampeo Podsy Njakatiny mialahady 5 septembre amin'ny teloratolakandro fampiarahampeo 7 isanjato irany Body sy 8 isanjato irany Njakatiny ary mialahady 12 septembre fampiarahampeo 7 isanjato irany Njakatiny sy 8 isanjato irany Body samy ao amin'ny sisisykanta mena VIP 50 000 ariary réservation 40 000 ariary billet 30 000 ariary partenaire Sotis Madagascar boisson officielle Big Tapakila eo amin'ny Nectar Ankady Tapaka partenaire média RDJ événement live prod. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo a Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Allô? 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 Oui, allô? 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 Et oui, je peux appeler toute la journée avec les nouveaux forfaits BMix, appelés à partir de 1 ariard par seconde.